Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo ny ry-havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Raha eo feno fankasitrahana anao ilay Andriamanitra be voninahitra izahay amin'izao herinandro farany mialohan'ny fankalazana ny Noely, fotoana fanomezana voninahitra sy dera sy laza anao Andriamanitra indrindra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay Andriamanitra tonga olombelona, kanonina sy miarabelona aminay. Ankehitriny Tompo dia andreny indray ny teny avy amin'ny soratra masina izahay, ilay teny mamelombelona ny nofo sy ny fanahinay, ilay teny izay hitondranao anay mandrakariva ao amin'ny fahasoavanao. Koa mitenena ary aminay fa andreto hiaino indray izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Hebreo 9 andininy voalohany hatramin'ny 9 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry-havako. Hebreo 9 andininy voalohany hatramin'ny 9 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany ry rahalahy masina, piombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy mpisorona be izay ekentsika dia Jesoa, izay mahatoky ny manendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika hanamboninahitra no Mosesy araka ny ananany mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy misy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra, ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha hazonontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry-havako malala ao amin'ny Tompo, isan'izay mampiavaka manokana ny bokin'ny Hebreo, ny fitanisana ny andininy betsaka nalaina avy amin'ny fanekena taloha, ary indrindra hitantsika amin'ny ampahany voalohany amin'ny bokin'ny Hebreo ny fampitahana samihafa any Kristy amin'izay hita ao amin'ny testameta taloha. Hitantsika ohatra ny fampitahana any Kristy sy ny mpisorona be, ny fampitahana any Kristy sy ny anjely, ary eto dia hitantsika ny fampitahana any Kristy sy Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Fa izay tena mampiavaka ihany koa ny bokin'ny Hebreo dia izy antsoina hoe epistilin'ny fisoronana, izay manasongadina ireo fomba amam-panao sy ny fisoronana samihafa tao amin'ny testameta taloha, tarafina ao amin'i Jesoa Kristy, ilay mpisorona lehibe ankehitriny. Andeha ry havana malala ho jerentsika araka izany ny i Jesoa Kristy, ilay mahatoky tamin'ny fanompoana. Jesoa Kristy, ilay mahatoky amin'ny fanompoana, voalohany dia hitantsika feno voninahitra, mpanompo feno voninahitra. Ambaran'ny soratra masina
fa nanana an'izay maha izy azy zany Mosesy zany, izay nitarika ny vahoaka nivoaka tany Egipta, nitondra ny vahoaka nivezivezy tao amin'ny tany efitra ka nanolotra ny vahoaka ny teny folo na ny didi folo. Ambara fa tena mipetraka amin'ny olona rehetra ny voninahitry Mosesy, ary mandraka ankehitriny dia tsy hay kosehina, tsy afaka fafana eo amin'ny tantaran'ny fivavahana, na ny fivavahana jiosy na ny fivavahana kristianina ny anaran'izany Mosesy izany. Tena nanamboninahitra Mosesy noho ny fanompoana ny raisiny tamin'ny Tompo. Saingy ambarany tia mofinaina antsika eto ity kosa fa tsinotsinona zany voninahitra lehibe ananan'ny Mosesy zany raha oharina amin'ny voninahitry Kristy, na raha marina kokoa dia hoe i Kristy dia mbola manana voninahitra mihoatra lavitra, lehibe lavitra noho izay ananan'ny Mosesy. Ary hita eto aza fa toa tsy voninahitra azo ampitahaina mihitsy na oviana na oviana ny voninahitra ananan'ny Mosesy sy izay ananan'ny Kristy. Voninahitra miavaka, voninahitra lehibe loatra, voninahitra tahaka ny voninahitry ny mpahary, voninahitry ny mpanamboatra. Raha hitantsika amin'ny fanoharana amin'ny fanamboarana trano eto, zany no voninahitry Kristy. Araka izany dia ambara ry havana fa tsy misy voninahitra ety amin'ity izao tontolo izao ity sy amin'izao zavatra rehetra izao azo ampitahaina amin'ny voninahitry Kristy. Mankalaza ny Krismasy sika izao ry havana malala, ankalaza ny Krismasy ka mampifantoka sy mampitodika ny fijerintsika sy ny finoantsika amin'ny voninahitry Kristy amin'ny zavatra rehetra ankalazaina. Tsy ho azon'ny saina eritreretina na oviana na oviana ny hampitovy na hampitaha ny voninahitry ny dadabe Noely ohatra, sanatrian'izany, amin'ny voninahitry Kristy, ny hampitovy na hampitaha ny voninahitry ny hazo Noely ohatra amin'ny voninahitry Kristy. Hitantsika amin'ny fankalazana ny Noely fa tsy ny tranon'ombon'i Betlehema na ny ireo magy avy any atsinanana na ireo mpiandriondry nitandrina ny ondriny tamin'ny alina na i Maria na i Josefa akory aza no hanamboninahitra ioatra no izay ananan'ny Kristy. Kristy no manamboninahitra lehibe indrindra ankalazaintsika amin'ny Noely, ary rehefa nanakizany ny anjely tsy omby alinalina ny teniny sy ny hirana na hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Mpanompo feno voninahitra Kristy. Fa hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa, tsy mpanompo feno voninahitra fotsiny Kristy fa mpanompo manapaka ny tranon'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny andininy 15 sy ny 16 zany, mpanompo manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ambara fa raha nanana an'izay naha izy azy i Mosesy tamin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny zanak'Israely, dia ambara fa mpanompo ihany izy nanaiky sy nitondra ny vahoaka teo ambany fankatoavana an'Andriamanitra izy. Arak'izany nanao izay nasain'Andriamanitra natao fotsiny no nataony. Fa eto kosa ambara ny amin'ny Kristy, i Kristy izay zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, izany hoe ilay tompony hery, tompony fahefana, ilay masy mandidy ao amin'ilay tranon'Andriamanitra, ary alaina sary tahaka ny trano moa ny
fiangonana eto ambara fa ny kristianina tsiraray avy no rafitra mandrafitra ilay fiangonana ary Kristy kosa no manana fahefana ao anatin'ny fiangonana. Ambara fa manamafy izay efa nambaran'i Jesosy Kristy ny azy ny fiangonana, ny nanorenany ny fiangonana, ny mahalohany ny fiangonana azy. Arak'izany ry havana malala dia mampahatsiaro antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy ny fiangonana na ny mpanompo izay miara-miasa ao anatin'ny fiangonana velively no ho tompon'ny fahefana ao amin'ny fiangonana. Tsy ny kristianina tsiraray avy izay tahaka ny rafitra, raha ny filazana izany moa dia hoe tahaka ny rindrina, tahaka ny biriky izay arafitra. Ny kristianina tsy ireny no mibaiko, tsy ireny no masy mandidy, tsy ireny no manana ny fahefana, fa izay tompony izay manapaka ao aminy dia Kristy. Mampahatsiahy antsika ry havana ny tenin'Andriamanitra fa an Kristy ny fiangonana, koa ny fahefana izy Kristy no aoka anjaka ao amin'ny fiangonana. Ny kristianina tsiraray avy kosa dia andefitra mandrakariva eo amin'ny fitazonana ny fanantenana izay ao amin'ny Kristy, ny amin'izay hitondrany Kristy azy, ny amin'izay hitantanany Kristy azy. Mazava arak'izany ry havako malala fa tsy misy koa fahefana azo ampitahaina amin'ny fahefan'i Kristy. Raha fehezina ary izao tenin'Andriamanitra izao, fampitahana an'i Kristy sy Mosesy no natao teto. Lehibe Mosesy amin'ny mpanafaka ny zanak'Israely tany Egipta azy, saingy tsy ho azontsika ampitahina velively amin'izany ny hery sy ny fahefana, ny voninahitry Kristy izay lehibe lavitra, mihoatra lavitra noho izany. Koa raha Mosesy nankatoavina dia manana ny herintsika rehetra isika ankatoavana an'i Kristy izay manapaka ny fiangonana, izay manapaka ny finoantsika tsiraray avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho antsika kosa ny fankatoavana feno an'i Kristy. Amen. Hivavaka isika. Ray malalo misaotra sy mideranao izahay noho ny teninao izay mampahatsiaro anay indray ny fahefana sy ny voninahitra ao Kristy ao amin'ny fiangonanao. Tsaroanay ilay fitiavana lehibe izay nitondranao sy nitantananao izao tontolo izao, fa tsaroanay ihany koa ilay hery sy fahefana izay anananao Kristy izay mitarika anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Amin'izao ankatoko ny Noely izao, ankatoko ny fankalazana ny Krismasy, ampianaro izay Tompo ary tario manokana ny mpino kristianina rehetra mba ahafantatra ny lalana tokony hizorany, ny finoana tokony ho tanany amin'ny fankalazana ny Noely mba tsy hirona ao amin'ireo karazan-javatra samihafa sy fampianarana samihafa izay misarika ny saina ho any amin'ny fiheverana diso. Fa tehirizo kosa ny mpanomponao tsiraray avy hiazona izay efa nampianarinao azy hatrizay. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.